miala rehetra amin'ny tompo ampitomboina mandrakarivo amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika omantsika iny ampelantanana ny salamo 10 ny andiny voalohany hatramin'ny faefatra salamo 10 ny andiny voalohany hatramin'ny faefatra oren'izay ny hira raiky amin'ny 50 ny andiny voalohany sy fahatelo raiky amin'ny 50 ny andiny voalohany sy fahatelo oka iara-mitsangana isikaravana irahantsika mamaky ny salamo 10 ny andiny voalohany hatramin'ny faefatra amin'ny anarany tompo. Izao lazainy Jehovah amin'ny tompo mipetraha eo an-tanako ankavanana manara-panaoko fahadaminao fitoeram-pongotrao miteny herinao havoakan'i Jehovah beozina manapary eo amin'ny fahadaminao ianao ny olonao dia mazoky manolo tena amin'ny andro anafianao amin'ny fiaingona masina tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao efa nianina Jehovah ka tsy aninina ianao no mpisolona manak'izay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Amen. Siankalazaina tokoa ianao Andriamanitra rainay dia rainay siankalazaina ianao Jesosy Kristy tomponay dia rainay siankalazaina ianao Fanahy Masina ny amin'ny fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ity tsaronay manokana ny asa mahagaga izay nitanteranao eo amin'ny tantara ary tsy misy manana izany tantara zany afa-tsy anao irery ihany ary mampiditra ny fiangonanao hanana anjara amin'izany tantara izany ihany koa tsy tamintarany lasa fa tena iaina ny ankehitriny ary mandrapiverinao Jesosy eny amin'ny rano lanitra dia ho tsarony mandrakariva ny mahampanjakanao mpanjaka zay nandresy ny hery ny fahafatesana ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra kosa ankehitriny mitaridalana ny fiangonanao dia raisoanitra kasitrany eo anatrenao ny fanompoampivavahana izay sandratra ankehitriny iry tompo tsara ho amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Ka hoenontsika rehefa malala amin'ny tompo ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Efesianina 2 Efesianina 2 ny andininy faefatra hatramin'ny fahafito. Efesianina 2 ny andininy faefatra hatramin'ny fahafito. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo izany.
fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahatsoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy, fahasoavana namonjena anareo, ary niarana hatsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ho amin'ny Kristy Jesoa, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesoa. Samatra ny mahitsy lalana, rehefa malalo amin'ny tompo izany tenin'Andriamanitra izany izay manambara ny sitrapony, dia mitari-dalana antsika mba handiny tena ny amin'ny hahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra na koa tsy manao zany sitrapon'Andriamanitra izany, hivavaka isika. Andriamanitra o rainay, Andriamanitra miasa ianao ka tsy misy masakany. No tanterahanao tokoa teo amin'ny tantara ny famonjena, ny fandresena ny herin'ny fahafatesana, ny fandevonana ny herin'ny ota, ary nasehonao amin'ny fomba mahagaga ny nanangananao an Jesosy Kristy zanakao tamin'ny maty, niakarany velona ny an-danitra, hanambaranao fa miasa tokoa ianao ary tsy misy mahasaka anaraka amin'ny teninao. Fa rehefa mandinika ny fiainanay izay, rehefa nantsoina amin'ny anaranao, dia mahatsiaro Tompo fa ny fandresena lehibe izay nentin' Jesosy Kristy zanakao indraindray tsy tazana eo amin'ny fiainanay. Toazary resy eo anatrehan'ny ady maro samihafa izay atrehiny eto amin'izao tontolo izao, toazary miraviravin-tanana, nefa manana ilay mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ho Andriamanitra. Atao ahoan'Andriamanitra ny tsy aika eo anatrehanao, fa raha miantso anay ianao mba haneo ny voninahitra ao Andriamanitra, dia misy fotoana ny fahalalam-baraka anao aza mitaterakay. Sasa mahadio izay mba ho afa-keloka ary diovy mba ho afa-pahotana azonay manana fihavanana aminao Andriamanitra rainay, ilay Andriamanitra mitianay ary mandray anay amin'izay rehetra fahalemenay na fahatsoanay, fa tsy miova ianao ho maly sy anio ary mandrakizay. Mamindrafo, mamela heloka, ry Tompo tsara ho, amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Aorian'ny teny famela-keloka riavana ny hira fa 7:30 ny andininy voalohany andry. 7:30 ny andininy voalohany any no ataontsika aorian'ny teny famelan-keloka. Oka iara-mitsangana isika handray ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo antsika. Hoy ny ten'Andriamanitra: dia nanidina nanatonay ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary nafehiny ny vavako izany ka hoy izy: indro efa nitehaka tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ka dia ambara riavana amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elokareo ny anaran'ny masina miderany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain-Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ooh.
ny olona vaovelahelo kariavana dia sady tokoa manambara ny finoany eo anatrehany izao tontolo izao andeha isika iombona amin'ny fanambarana ny finoantsika amin'ny fanambarana ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitoronina tamin'ny Fanahy Masina nateraky mahivijy nijalona nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matsika nalevina nidina tany fiainantsika nitsanana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra nipetraky natavanan'Andriamanitra ray tsy toa aviany aviny tsara ny velona sy ny maty. Nino Fanahy Masinao ny fiangonana masina mareka amin'izao tontolo izao, ny fiangonana amin'ny olona masina ny fananan-kely fisanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iroso eo amin'ny fanatazana ny rakitra isika ny zandranantsika eo anivony atoko-pihira no hanao ny hira ao anatin'izany fanatazana ny rakitra izany.
Vokarin'ny sikariavana hanolotra nirakitra amin'ny alalan'ny hira fa 2 ny andininy voalohany fahatelo ary faenina 2 ny andininy voalohany fahatelo ary faenina. Vakina amintsika ny soratra masina riavana orian'ny vaktiny dia ny firana fanampiny laharana fahaenina ny andininy voalohany. Firana fanampiny laharana fahaenina ny andininy voalohany no ataontsika mpitsanganana orian'ny vaktiny ary mialoha ny toriteny rahateo izany. Iaravavaka sika riavana. Ry Andriamanitra rainay io, maminay hatrany ny maheno ny teninao izay manambara ny sitraponao. Fanahy Masina omany ny fonay, ny sainay, ny fananay rehetra andray. Ho tapa-kevitra hankatoa izay ambaranao aminay amin'ny alalan'ny teninao. Dia mitenena ary Tompo fa voninay iaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay. Amen. Iroso amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra tsika. Salamo 110 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Salamo 110 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika dia irahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jehova no ialofako, ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe mantsira ho any tendrombohitra reo toy ny vorokely. Fa indro ny ratsy fanahy manenjana ny tsipikany, efa nanamboatra ny zanatspikany eo amin'ny kofehy izy. Nikendry tao amin'ny maizina itivitra ny mahitsy fo, fa rava ny fanorenana. Ka inona indray no azony marina tao? Jehova dia ao amin'ny tempolony masina, ny seza fiandrianan'i Jehova dia any an-danitra. Ny maso mijery eny, ny odi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona. Jehova mizaha toetra ny marina, fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly ampidodoza dia samy alan'ny fanahiny. Andatsaka ny fandrika amin'ny ratsy fanahy izy, tahaka ny fandatsaka ranon'orana. Afo sy solofara ary rivo mahamay no anjara kapokany. Fa marina Jehova, ka fahamarinana no tindry, ny mahitsy no ahita ny tavany. Amen. Hotoizantsika ny famakiana ny teny arak'izay hita ao marika toko 4:12, ny andininy 7:20 sy ny 20. Marika toko 4:12, ny andininy 7:20 sy ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo kavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny
tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ho faranantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra araka ny Efesianina toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanentrentena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faripo mifandefitra amin'ny fitiavany mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo iray ny Tompo iray ny finoana iray ny batisa iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona ary ny amin'ny hoe niakatra inona moa izany afa-tsy izay efa nidina ho any ambanin'ny tany koa izay nidina dia izy koa ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenoany ny zavatra rehetra. Ray masino Ampitsanganana no anaovantsika ny firana fanampiny larana fahinana ny andininy voalohany. Rehetra amin'ny Tompo ny tenin'Andriamanitra izay akana ny afatra ho atsika amin'ny ity fotoan-dehibe eo amin'ny tantarany fiangonana atserovana ny niakaran'i Jesosy Kristy velona any an-danitra dia alaina ho amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka toko 9:10 ny andininy 7:10 Marka toko 9:10 ny andininy 7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Tsy vao sambany isika no nandre izany teny izany saika isa-taona mahatsiaro hatrany isika ny niakaran'i Jesosy velona any an-danitra fa manana izay mampiavaka azy ity Marka toko 9:10 ny andininy 7:10 ity tsy maintsy mitodika kely ao amin'ny ireo filazantsara sinoptika izany hoe
ny filazantsara ny Matio, Marka ary Lioka isika mba hahazo tsara izay tiany tenin'Andriamanitra ambara ny fiangonana amin'ny alalan'izao andininy 𝙁𝙤𝙁𝙁 izao. Ao amin'ireo filazantsara anankitelo voalohany izay antsoina hoe filazantsara sinoptika dia tsara ny ahafantarantsika fa tsy arak'izay filaharana hitantsika ao amin'ny baiboly io akory no nahavitany ny fanoratana ireo filazantsara anankitelo ireo. Ny filaharana eo ampelantanantsika no hoe Matio, Marka ary Lioka. Fa teo amin'ny fotoana izay nanoratana ny filazantsara dia ny filazantsara nosoratan'ny Marka no voasoratra voalohany. Rehefa niparitaka teo anivon'ny fiangonana voalohany izany filazantsara nosoratan'ny Marka izany ary namaky izany ireo kristianina havantsika tany am-piandohana dia nanomboka niforona ireo fiangonana samihafa isa-tanàna. Ny fiangonana tao Jerusalema rehefa nandray an'ilay filazantsara nosoratan'ny Marka voasoratra dia nahatsiary ihany koa fa misy afatra izay ampitain'i Jesosy manokana tamin'ny fiangonana tao Jerusalema izay jiosy ny ankamaroany ny kristianina tao amin'izany fiangonana izany. Nanoratra filazantsara indray zany i Matio niainga amin'izay efa nosoratany Marka ary nanampy dinidinika izay tsaroany Matio fa miantefa manokana amin'ny jiosy ho famenony izay fanambarany Marka izany. Ary zay mahatonga antsika mahita hoe misy zavatra hitanao any amin'ny Marka, hitanao ihany koa ao amin'ny Matio, fa misy zavatra tsy hitanao any amin'ny Marka kanefa hitanao ao amin'ny Matio. Rehefa nianitatra ihany ny fiainan'ny fiangonana kristianina dia nisy ihany koa ny fiangonana teny anivon'ny firenena jentilisa dia nanoratra filazantsara indray i Lioka araka ny hitantsika any amin'ny Lioka toko voalohany ihany nandiny voalohany hatrany amin'ny fahaefatra dia nanambara mihitsy Lioka fa nanao fikaroana izy aloha ary nitety tanàna maro samihafa zay vao nanoratra ny filazantsara. Ary io ilay filazantsara fahatelo, filazantsara ny Lioka. Mazava ho azy fa sady ahitana ny zavatra voalaza eo amin'ny filazantsarany Marka, ny filazantsarany Lioka no ahitana ampahany koa amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matio. Fa misy fotoana zavatra miavaka kosa, misy tantara izay i Lioka irery no mitatitra azy satria milaza zavatra manokana ho an'ny fiainan'ny kristianina tao amin'ny fiangonana jentilisa izany soratra nataony Lioka izany. Nahoana moa sika no tsy maintsy mampahatsiaro an'izany? Tsy maintsy mampahatsiaro izany sika indrindrandrindra rehefa miainga amin'ity andiny 𝙁𝙤𝙁𝙁 ity. Ny andiny 𝙁𝙁𝙁𝙁 eo am-pelantanantsika dia milaza manao hoe ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia napekarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Vakina tsotra tahak'izao izy dia niteny teo izy zany dia avy eo izy lasa niakatra any an-danitra dia iny izy fa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra dia nikatona ny lanitra dia ohatran'ireny hoe nikatona ny rideau rehefa nanao fampisehoana ny olona. Saingy misy zavatra manokana izay tsy maintsy marina ary mampiavaka any Marka rehefa avy eo dia misy ifandraisany amin'izay nosoratany Matio. Ny voambolana izay ampiasainy ny tenin'Andriamanitra
Ary izay ny fomba nentin'ny marika nanoratra azy any amin'ny teny fototra io andiny 720 io dia saiko voambolana miaramila no anatiny, voambolana tafika. Ary zay ilay tsy maintsy anamarana hoe misy zavatra miavaka io rehefa adika amin'izay voambolana miaramila zay manko ity andiny 720 ity dia tahaka izao no dikany. Rehefa maingana amin'ny teny fototra zany a dia raha midika teny eo amin'ny andiny 720 sy andiny 20 mifamatotra izy ireo. Ny tena dika teny dia manao hoe eo amin'ny andiny 720 tetsy andaniny, zay ny tokony fanombohan'le dika teny, tetsy andaniny Jeso tompo sy ny sisy sy ny sisy. Dia eo amin'ny andiny 20 tetsy akilany kosa, dia jereo tsara le dika teo ny amin'ny 20 hoe fa izy ireo kosa, matoa misy hoe kosa ny dikan'izay dia zao sady misy zavatra nitranga tato, misy zavatra anankiray nitranga tato. Tetsy andaniny dia zao no nitranga, fa tetsy akilany kosa zao ny zavatra nitranga. Rehefa raisiny zany ity andiny 720 ity dia tahaka izao le dika teny hoe tetsy andaniny ny tompo izay Jesoa. Ho maritsika izay dika teny anankiray izay rehefa avy eo, ny tompo izay Jesoa. Rehefa avy ny teny tamin'izy ireo, tamin'ny teny fantatra sy tamin'ny teny tsy fantatra, lazainy eto amin'ny dika teny eo am-pelatantsika hoe rehefa ny teny taminy. Fa le voambolana amin'io le lazainy hoe ny teny tamin'io dia misy teny fantatra, misy teny tsy fantatra, ary ao amin'ilay fomba fiteny ao amin'ny teny tsy fantatra dia baiko ny miaramila no ao. Rehefa ny teny taminy, tamin'ny teny fantatra sy tamin'ny teny tsy fantatra, dia noraisina amin'ny tanana, Jesosy zany noraisina amin'ny tanana hiakatra ny an-danitra mba handray an-tanana ny fanjakan'ny lanitra, ary nanangana tobo miaramila manokana hisakanana ny fahavalo. Zay no dika teny arabaky teny. Averiko tsara ilay dika teny arabaky teny. Tetsy an-danitra ny tompo izay Jesoa. Rehefa avy ny teny tamin'izy ireo tamin'ny teny fantatra sy tamin'ny teny tsy fantatra, dia noraisina ny tanana hiakatra ny an-danitra mba handray amin'ny tanana ny fanjakan'ny lanitra, ary nanangana tobo miaramila manokana hisakanana ny fahavalo. Rehefa mamaky ny filazantsara ny soratan'ny Matio any amin'ny Matio 7:20 dia fantatsika ilay iraka lehibe izay nampanaoviny Jesoa ny fiangonana, hoe Jesoa hoe efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ko mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io voambolana lazainy Jesoa ao amin'ny Matio 7:20 io, ny amin'ny baiko nomena ny fiangonana mba hanao mpianatra ny firenena rehetra, dia baiko na miaramila. Ary zay ilay mampifamatotra ny filazantsara ny soratan'ny Marika sy ny filazantsara ny soratan'ny Matio. Ny any Marika ny fomba ny lazany azy dia hoe i Jesoa niakatra ny an-danitra, tsy hoe vita ny asa ry zalahy, mazan'izay nitranga tamiko zay, ela ny elaka fa mba hakaina amin'izay. Tsy izany mihitsy no hevitry ity andiny 720 ity. Fa niakarany Jesoa ny an-danitra dia ny nanitarany ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ho eto ambonin'ny tany ihany fa hatrany an-danitra mihitsy, ary tahaka na tobona miaramila izay manilika ny fahavalony. Ny fomba nentin'i Jesoa niakatra ny an-danitra ka nametraka ny fahefany eo anivon'izao tontolo zao. Ary zay no ampahatseroviny Matio any amin'ny Matio 7:20. Efa nomenao izy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Mandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra.
mampatsaro mandrakariva any amin'ny fampianarana hoe ilay teny hoe mpianatra eo a matetesa izy raha ohatra ka amin'ny teny grika dia commando no dikany zany hoe irany ianareo mba hamonjy olona hamonjy fanahin'olona ary tahaka ny miaramila voaofana tsara mihitsy mba hamonjy zany olona eny ampialatana ny fahavalo izany izay ilay famatoran'ny ny filazantsara ny marika sy ny filazantsara ny satany Mateo tena ariarin'ireo filazantsara anankiroa reo fa tsy hoe nakahaina no ny mahavy zavatra mafy niatra tamin'ny akory ny natongavan'i Jesosy eo akavanan'Andriamanitra fa vao maika aza miasa mafy sy miasa bebe kokoa izy mba anampiana ny fiangonana ahafahan'ny fiangonana mahatanteraka niraka izay ampanaovina ny fiangonana ary zay mahatonga antsika mahita any amin'ny Matteo 7:20 ilay teny Jesosy hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fiafarany izao tontolo zao Jesosy tsy manaiky mihitsy hoe isika izay mino azy dia ho avela fotsiny amin'izao eo anatrehan'ny ady izay tsy maintsy atrehana rehefa malalo amin'ny tompo izany tsy maintsy ampatsiarovina ny fiangonana indrindrandrindra ao anatin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny izay toa heverina hoe ohatran'izao tontolo zao ohatran'izao tontolo zao no manjaka sy mandresy taka ny hoe miraviravin-tanana ve ny kristianina ianatrehan'izao tontolo zao tsia ny fanjakana Andriamanitra dia fanjakana izay mitatra teo anivon'ity zao tontolo zao ty hatrany amin'ny fahafatesana no resen'i Jesosy ary tsy nijanona teo izy fa niakatra any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra mba hanambarana fa mitatra manerana ny tany sy manerana ny lanitra ny fanjakan'i Jesosy Kristy ny dikateny izay noraisika teo amin'ilay marika 9:7-7 ilay mahazatra antsika eo ampelantanantsika mantsy dia manao hoe ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy zay dikateny anankiray fa rehefa mijery any amin'ny teny fototra dia ilay nambarantsika teo ilay dikateny hoe tetsy an-daniny ny tompo izay Jesosy ny tompo izay Jesosy fa tsy hoe Jesosy tompo inona ny mahasamihafa an'ireo ny mahasamihafa an'ireo dia izao efa hitataratra dia ny meloa ary mandrakakehtriny dia miariary zany hitataratra dia ny meloa fa misy olombelona izay misandoka ary mbola hisandoka o Kristy misy olombelona izay mbola misandoka ary mbola hisandoka fa izy no ilay Andriamanitra ary mila mitona amin'ny olona izy hanaradia azy fa tsy hanaradia ny Kristy ary zay no nataony marika rehefa nandika ny teny nambarany Jesosy izy ary zay le dika teny nambarantsika teo ny tompo izay Jesosy fa tsy hoe ny tompo izay ranona hitsananina na hoe ny tompo izay avy any an-dafy fa tsy izany mihitsy ny fampianarana omeny tenin'Andriamanitra isika maha-kristianina tena mila mahazava tsara amintsika iza moa ilay arahintsika tsy olombelona no famandra ka mbola ho faty raha pitsy na ravakapetsy ninninona mety ho tanjany ninninona mety ho harena anana ninninona mety ho fahaizana mampahalalany rehefa tsy maty teo amin'ny azo fijaliana nalevina ary nitsangana tamin'ny maty dia tsy izy izany Jesosy irery no tompo ary zay ilay dika teny nambarantsika hoe ny tompo izay Jesosy ninninona anarana entin'ny olona miseho azy ho tompo eto amin'izao tontolo zao mpisandoka izany zay no ambarany ity tenin'Andriamanitra izay noraisina amin'ity androany ity ny zavatra anankiray faharoa izay tsy maintsy ampatsiarovina rehefa miresaka ny amin'io niakarany Jesosy Kristy any an-dany teo ry havana dia ilay izy mipetraka eo akavanan'Andriamanitra ilay izy mipetraka eo akavanan'Andriamanitra adihevitra be moa ny amin'ny teolojianina sasany ny amin'ny hoe ary dia mipetraka eo akavanan'Andriamanitra izy ka raha mipetraka eo akavanan'Andriamanitra izy zany dia tsy Andriamanitra izy fa miditra mipataloha tery ianao amin'izany fa tsy izany mihitsy ilay hevitry ny tenin'Andriamanitra fa
hoy isika teo miverina amin'ilay dikateny izay fanomena teo. Io Jesosy Kristy izay niakatra any an-danitra io, tsy hoe nipetrapetraka fotsiny amin'izao akory, satria mafy be ny nanjo azy teo amin'ny hazo fijaliana, na levona ihany koa rehefa avy eo mbola naseny olona vato be teo amin'ny fasana, dia afaka ihany le vato be noho ny farany, dia niakatra any an-danitra izy mba hakaina. Tsia, niakatra any an-danitra ny tompo araka ny nambara amin'ny tenin'Andriamanitra teo, mba hanangana toby, mba hanangana toby. Ary isaorana an'Andriamanitra fa ao anatin'ny fiainany fiangonana FJKM, indrindrandrindra ho anivon'ny sampana fifoazana, dia anisan'ny manana toerana lehibe izany resaka hoe toby izany. Ary aza-donina fa anankiray amin'ny teny pahefana eo amin'ny fiainany ny sampana fifoazana, eo amin'ny fiainan'ny mpiandry izay nandraisana amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Andriamanitra dia tena nametraka fomba fiasa mahagaga mihitsy, ka io niakarany Jesosy any an-danitra io dia tena fametrahana mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra izay miainga mihitsy amin'ny herin'ny fanahy. Izao tontolo izao, indrindrandrindra amin'ny vanim-potoana aina antsika ankehitriny, dia miainga amin'ny herin'ny nofo, miainga amin'ny herin'ny saina, miainga amin'ny herin'ny tafika fandripahana olona sy ady fatatsika manerana ny toerana maro samihafa eto izao tontolo izao ity. Mazava amin'ny teny Jesosy tamin'ny fotoana izay nitsaran'ny Pilato azy. Raha nilaza tamin'ny Pilato izy manao hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako izy, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra teo an-tanan'izao tontolo izao na teo an-tanan'ny mpanota aho. Saingy tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako. Ny fanjakana izay naoriny Jesosy Kristy dia fanjakana izay manome lanja ny amin'ny fiainam-panahin'ny olombelona, satria ny fanahy no mibaiko. I apôstôly Paoly izay jiosy iringiriny ary tena nafanafota amin'ny mahajiosy azy rehefa tafahoana tamin'i Jesosy, dia nihiratra ny masony ary tena nilaza mazava tsara izy fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay, fa izay hita dia mandalo fotsiny ihany. Izay tiany ambara dia izao, ny fanjakan'Andriamanitra izay miorina ao amin'ny fiainam-panahy dia tsy maintsy maharitra mandrakizay. Ny fanjakan'izao tontolo izao izay miorina amin'ny zavakafa fa tsy amin'ny fiainam-panahy mandalo, miovaova, ary tsy aza norenana fiainana naovinanaovina. Rehefa malalo amin'ny tompo, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka naniraka ny fiangonana, ny tiany Jesosy hita amin'ny kristianina dia olona mavitribitrika, olona tena mihetsiketsika fatra tsy hoe mihetsiketsika hanao adalàna, fa mihetsiketsika ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, mihetsiketsika ho amin'ny fandratoana fanahin'ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny toetrany miaramila no tian'ny tompo hita ao anatin'ny fiangonana, tsy miaramila hamono fa miaramila mamelona, miaramila izay manaiky ny baiko ny Jesosy Kristy. Mandiany ianareo dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, avy hatrany dia mijoro, ieny tompoko, iaingo izay, mandeha hitory ny filazantsara mba hampiditra fanahin'olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany na inambarany ity fitsanganany Kristy tamin'ny maty sy niakarany velona ny an-danitra ity. Amin'ny lafiny anankiray dia somary hafahafa ihany no hoe niakatra any an-danitra ny Jesosy, ay baibay Jesosy, manaraka indray miona. Dia hafahafa ihany mahita ny fiangonana ao anatin'ny ascension, dia tsangatsangana. Nefa ao anatin'izay ascension na fiakaran'ny Kristy any an-danitra izay indrindra no mahazava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara. Lasa indraindray variana mitovy tsy misy hafa amin'ny ataon'izao tontolo izao ny ataon'ny fiangonana, ary zany no anairana ny Fanahy Masina antsika amin'ny alalan'izao teniny izao. Ny miaramila dia vonina mandrakarivana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary vonina mandrakariva mba hitaona fanan'olona maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria rehefa miverina amin'ny tompo, rehefa miverina amin'ny tompo dia tia hita fiangonana mirehitra amin'ny fitoriana filazantsara izy.
tia hita fiangonana tsy mandany andro amin'izay mahazatra n'izao tontolo izao fa fiangonana mandany andro miray fo miray saina miray fanahy mba hitory ny filazantsara amin'i Jesosy Kristy. Ilay nambarantsika teo ny tompo izay Jesoa tsy baiko ny olombelona no famandra fa baiko ny zanak'Andriamanitra maty nefa nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ny an-danitra ary tsy ho ela ho tsarovantsika fiangonana indray ny nanirahan'Andriamanitra ny Fanahy Masina mba ho ilay Andriamanitra miaraka amintsika mitetra ao anatintsika ary miara-mandeha amin'ny fitoriana ny filazantsara mba hambabo fanahyn'ny olona maro ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Iombona mivavaka sika tompoko. Tsy mitsahatra midera mankalaza manome voninahitra anao izay Andriamanitra. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra fitiavana ihany koa, ary ny fitiavanao anay no nahafahanay ny mbombavaka teto. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao, teny mampatsiaro ny fahefanao Jesosy Kristy izay nahafahana nanitatra ny ambaindain'ny fiangonana. Misaotra Tompo satria izany tokoa no mahafitiavana anao, ary misaotra anao izay fa tsy diso anjara amin'izany, ary izay ny antony ahafahanay mbombavaka eto. Misaotra anao koa izay ny amin'ny teninao izay mitarika anay mba hazoto sy hafana amin'ny fitoriana ny filazantsara mba hitara ny fiangonanao. Indreto ary ny fiangonanao Tompo, apetraka feno pelantananao ny finoanay mba tena iorina mafy ao aminao Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masina. Fanahy Masinao feno fanahy mahery ny fiangonana mba tena hafana fo tokoa amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Dia apetraka sahady eo pelantananao Tompo izany fitoriana ny filazantsaranao izany, ao anatin'izany ny fihetrehana indray ny herinandro ny Fanahy Masina. Ianao ny asa maireo anatin'izany mba tsy handalo fotsiny amin'ny fiangonana izany fa hitondra fihavaozam-panahy, hitondra hery vaovao, ary indrindra mba hampiorina trany ny finoana ao aminao Jesosy Kristy. Apetraka eo pelantananao koa ny amin'ny fihetrehana ny andron'ny Pentekosta izay fahatsiarovana ny dina Fanahy Masina izay hery manafana sy mampitombo ny fiangonanao. Mesa mahery amin'ny fiangonana ianao Tompo mba tsy ho fahazarana fotsiny ny hoetrehana ireny fotoana ireny fa hitombona trany ary koa hafana mijoro trany amin'ny fanarahana anao Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masina. Dia petraka ifeno pelantananao ny firenenay mba tsy ho diso anjara amin'izany fanjakanao Andriamanitra izany. Ary ankehitriny Tompo dia mahafaly anay ny manakambana ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, ao masina ilay ny anaranao, ho tonga ilay ny fanjakanao, atao ilay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay io ny anona sazo anay, ary mamelana melokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra ilay ny fakapanahy, manafana ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Aorian'ny tsodrano dia ny hira fa 200 ny andin'ny faefatra no ataontsika. Aorian'ny tsodrano dia ny hira fa 200 ny andin'ny faefatra no ataontsika. Ka iara-mitsangana isika riavana. Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry-ondro lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny ran'ny fanekena mandrakizay. Izy anieha tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrana io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ho an'Andriamanitra irery any aneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.